Manakaiky sy manamora ny fidiran'ny mpanjifa amin'ny fampiasana ny canal plus hatrany ny orinasa amin'izao fotoana izao. Anomboka amin'ny alatsinainy izao dia hidina hatrany amin'ny 5,3 ny décodeur manomboka amin'ny formule évasion. Tsy misy ny fepetra amin'ny fidirana amin'ity tolotra ity. Isy ihany koa ny fanarahana ireo match foot malaza amin'izao fotoana izao. Fanadihadihana. Arahinao amin'ny Canal Plus ny ampefadalana amin'ny UEFA Champions League mandroso sy miverina ny atalata faraika amby 20 ny volana aprily sy 17 ambin'ny folo ny volana aprily iona ny Juventus Turin sy FC Barcelone, ary ny 12 ambin'ny folo sy 19 ambin'ny folo ny volana aprily ifanandrina ny Bayern Munich sy Juventus Turin. Ny Premier League ihany koa dia arahinao amin'ny Canal Plus amin'ity volana aprily ity. Na ny foot, na ny tennis, na ny basket, ireo karazana fanatanjahantena ho hita ao amin'ny Canal Plus avokoa. Anaraka ny match 100 isan-jato amin'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany, ny baolina kitra amin'ny taona 20 sy 20 izay atao any Russie ihany koa ny mpanjifan'ny Canal Plus. Tsy vitan'izay fa anomboka amin'ny alatsinainy 10 ny volana aprily izao dia hidina hatrany amin'ny 5,1 ny décodeur ny Canal Plus manomboka amin'ny formule évasion raha toa ka 5 ariary izany teo aloha. Tsy misy fepetra ity tolotra omen'ny Canal Plus ity, entina nomezana fahafahampo ny mpanjifa. Maimaimpona ihany koa ny saran'ny fametahana azy. Manomboka amin'ny 10 avril ho avy izao zany tsika dia midina 5,1 ariary ny vidin'ny décodeur. Rehefa maka ny tolotra évasion plus ny miakatra tsika dia tsy misy engagement, izany hoe tsy voatery misy fepetra manokana raisina zany amin'ny fomba fandoavana azy na alohanao ninona fomba andoavanao anazy zany dia ohatr'izay foana ilay izy 5,1 ariary. Tolotra maro no omen'ny Canal Plus ny mpanjifany amin'ity volana aprily ity, ankoatra ny fihenam-bidy amin'ny décodeur. Tsy ho diso anjara ihany koa ireo mpanaraka série satria isy ny horonan-tsary vaovao amin'ireo chaîne série Canal Plus. Ny horonan-tsary malagasy na ny film akoro andiany 12 ihany koa dia ho hita ao amin'ny Canal Plus, Canal 99.